ho tanterana androany ny fidirana ofisialy ho an'ireo mpianatra niditra tamin'ny taona voalohany teo anivon'ny université asem manakambahiny tonga nanotrina izany ny filohan'ny vondrom-panabeazana asem andriamatoa Ratrema William nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanambarany ho an'ireo tanora fa zava-dehibe ny soatoavana maha-olona ka notsim-piany manokana tao anatin'izany ny fifanajana eo amin'ny samy olona mila manaja ny tena ary mila manaja ny hafa ihany koa ary ny olon-drehetra no mila ajaina ho iatrany ny filohan'ny vondrom-panabeazana sem andriamatoa Ratrema William. Sotoavina fototra ifandraisantsika eto ny vondrom-panabeazana sem dia ny asina maha-olona. Ianareo tanora tonga eto ireo tanora manakasina. Rehefa manakasina nareo dia manaja nareo zay satria nareo manakasina. Ianareo koa tokony matsapa fa ianareo dia tanora manakasina dia ajao ny tena nareo. Matoa tonga teo amin'ny université ohatr'izao tanora efa mitoka miavaka izany. Amin'ny fidirana ofisialy sy fandraisana n'ireo mpianatra vaovao dia misy ny fampahafantarana ny fomba fiaina sy ireo toetra tokony hananana ireo mpianatra teo anivon'ny université. Nambarany directeur des études Ramatoa Rakotiniana Ontso fa mampiavaka ny université ASM ny fanomezana tosika ho an'ireo mpianatra amin'izao fotoana fidirana izao. Mbola mandray ny université ASM mbola mitohy fisoratana anarana, mbola misy concours fahatelo izay ataontsika amin'ny 18 novembre izao dia mbola mandray isika satria misy fandaminana efa mahakasika an'izay izany hoe aorianan'izay dia mbola misy rentrée ho an'ireo mpianatra rehetrarehetra ireo ka nasana ianao sahady ho an'izay mbola tara moa zany tamin'iny concours première sy deuxième iny dia mbola misy indray amin'ny 18 novembre izao 18 novembre ny fotoanantsika manaraka ety amin'ny université ASM dia afaka isika mbola misoratra anarana mbola mandray somatsara ary any tanana ihany koa ho an'ireo efa nahavita concours ny amin'ny izay mbola tsy nahavita inscription dia mbola afaka manao inscription somatsara mihitsy isika amin'izao satria mbola tena fotoana izao.